Isan-kerinandro dia miovatrany ny fanontaniana ao anatin'ny gazety izay izany ao anatin'ny ilay lalao izay izany misoma azahoana lokatrany izy ity isan-kerinandro no totosaina omaly ny fanolorana ny loka ho an'ny tsara vita. Tonga eto amin'ny fotoanany fanolorana loka ny lalao izay izany misoma andraitsika amin'ity alina ity ao anatin'izao fampalaram-baovao ny MATV izao atao ihany tahaka ny mahazatra aloha hatreto ny nahazo ny loka izany tamin'ny herinandro fa 17 ny volana Jona iny. Ramatoa Raherinandrasana Any sy Andriamatoa Ramaharimana-Tsoa Herinirandry miarabanareo aloha tonga eto amin'ny MATV amin'ity alina ity dia miarabanareo ihany koa izany nahazo loka indray tamin'ity indray mitoraka ity avy hatrany dia atolotra ny loka miarabanareo MATV koa izany nandray any tia ny loka tamin'ny filalaontsika tsy aivina moa izany ny fanontaniana napetraka tamin'ny herinandro iny iza no anaran'ilay mpanolotra ny fandarana Miranandro lehilahy Naina Rarivson sa i mbola tiana Rarivson mazava ho azy fa dia i Naina no mpanolotra izay fandarana Miranandro isaky ny maraina miaraka amin'ny Fabisy mianja izay ho anao Ramatoa Raherinandrasana Any efa ampilalao an'ity izay izany misoma ity ve milalao foana fa zao vao nahazo ahoana nahitanao an'lisa tsy aivina fa 570 nisan'ireo nahita ny valiny marina tamin'ity indray mitoraka ity betsaka nareo naray anjara fa vitsy tsy hoe vitsy izany fa betsaka ihany koa ny nandiso ny safidy any mbola tiana Rarivson izany hoe mpanolotra izay fandarana Miranandro izay ho anao ahoana nahitana ny isa hoe 570 io nitsatotsatoako tany dia izy tapakely anankifiry no nampiasainao naterinao taty amin'ny MATV teo amin'ny 7 teo angambany izay zakotsy nanisa fa mividy fotsiny ahako rehefa le raha avy miasa iny dia gazety firy isan'andro izany vidinao amin'izay hoe misy dia indray efatra indraindray tsy mahatratra dia Napitso mividy maromaro ia misaotranao amin'izay fandraisana anjara izay raha Andriamatoa Herinirandry ny anao koa ve hoe nisafidy chance fotsiny izay safidy ny 570 tena chance nitsatotsatoana fotsiny izy fa tsy dia hoe calcul be ianao da anankifiry ny efa hatrin'ila ve anao no namaky ny gazety izay izany izay aloha dia efa elaela ihany mba tsy tena efa ela be satria ny gazetiko sy ny izay izany zany navatana ny gazetiko taloha dia izao izay izany satria misy an'ity le sakafo manena tena torohevitra mamaky anazy ho antsika tokoa raha mbola tsy nahita tsy namaky ny gazety izany dia misy zavatra be dia be ao anatiny torohevitra mahasoa isan-karazany zavatra mahavariana ny vaovao moa mazava ho azy zany ao anatiny ihany koa izay ny mahagazety azy ny avy eto an-toerana misy ihany koa ny avy any ivelany 200 ariary fotsiny no vidin'ity gazety ity 200 ariary izany dia afaka mahazo loka takan'izy mianadahy eto amin'ity androany ity madama Nisy teny fanentanana farano jerentsika so an'ny mpamaky ny gazety mba miangavy antsika izany mba hijery MATV sy hividy gazety izay izany fa misy loko tena loka mihitsy io fa tsy hoe fa tsy resaka fotsiny izay zao nitsatotsatoka dia nahazo misy dia loka izany eo ihany fa tena mahavatana zany manentana ny olona hijery vidy gazety izay izany satria vita be na ny vaovao fotsiny na ny torohevitra tsy azo amina fanavody dokotera mba hita ao amin'le gazety fa miampy ny lalao izay hitanareo tsara am'izao mivatana tsara dia vao maika tokony ampitombanareo hividy azy fa dia misaotra ny mpanao ny gazety izay izany moa misaotra ny MATV nareo mpamaky sy mpandray anjara amin'ity lalao ity ihany koa